Miarabatsika rehetra androany dia ndondraitsika iresadresaka ny akony izay fitokonana nataon'ireo vondrona candidat tamin'ny 4 novambra lasa teo izay nikasa hiditra ny 13 mai iny fa milohan'izay dia azadiny milaiky ny vidéotsika ary azadiny ihany koa miabone amin'ny chaîne-tsika mba afahanao manaraka sy tapaka ny vidéo zay lefany amin'ny sisy tomotapatagasy tsy ampiandrelisika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary rehefa nomanin'ireo vondrona candidat andro vitsivitsy lasa izay ny hoeny amin'ny 13 mai dia tabakevitra izy ireo hatrany fa ny 4 novambra lasa teo no hanatanterahana izany fidinana ny 13 mai izany kinanjo anefa tsy zay ny zavanisy fa toa tsy tafiditra tao mitsy ireto candidat ireto fantsakanan''ireo mpitandro filaminana fa miloha hidirantsika am'pisipitsony zay dia ndao aloha hidirantsika ny akony fampilezan-kevitra zay ataon'ireo candidat izay manao fampilezan-kevitra zany amin'izao fotoana izao iresantsika manaraka eo ihany zay akony 13 mai zay resaka fampilezan-kevitra ihany moa isika dia hita taratra anaty tambazotra tsirasira Facebook fa samy manao fampilezan-kevitra zany ireo candidat izay efa nanao an'izany amin'izao fotoana izao sisa zany fa candidat numéro 3 numéro 13 ary ny candidat numéro 11 fa ny candidat numéro 3 izay miaraka amin'ny Andry Rajoelina sy candidat numéro 13 izay miaraka amin'ny Steny Randrianasoloniako ireo no tena manakoako mafy dia mafy tokoa ny fampilezan-kevitra ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao satria ireo no miaraka amin'ireo artista kalaza sy manao balle tena mafy dia mafy tokoa ary mafonja izany raha ny candidat Andry Rajoelina no asiana resaka dia hita taratra tamin'ity herinandro ity fa iny tapatapany atsimon'ny Madagasikara iny nanaovana fampilezan-kevitra izany izay nipaka hatrany ambovim-be androya izay nahavorian'olona maro dia maro tokoa izany fampilezan-kevitra izay nataony izany satria etsy andany moa ny vahoaka sady fafinaretana no azo anatin'ny ambiance miaraka amin'ireto artista kalaza maro be ireto en plus n'izay le balle ihany koa moa gratuit rariny sy hitsy ny raha vorolanina ny olona fa na de zany aza matoa ny olona vorolanina dia eo ihany koa ny fitiavana any candidat izay manao fampilezan-kevitra sy ireo zay mpanaradia azy na de miezaka mitokona aza ireo collectivité candidat eto Antananarivo dia tsy asian'Andry Rajoelina sira mihitsy zany fa ny azy dia propagande ihany toizany satria ny fantany dia ny fifidianana tsy maintsy tanteraka ary amin'ny 16 novambra tsy mihemitra ny daty anaovana zany fifidianana izany etsy andaniny zay anefa manao fampilezan-kevitra ihany koa Andriamatoa Steny Randrianasoloniako amin'ny tapatapany avaravaratr'i Nosiny rehefa avy nandalo taomily be moa Andriamatoa Steny Randrianasoloniako dia nipaka hatrany Nosy Helville ny propagande izay nataony ary tena vorolanina ny olona satria propagande tao anatin'ny ambiance tanteraka izany propagande izany araky ny hitantsika moa miaraka amin'ny artiste kalaza ihany koa Andriamatoa Steny ary artiste isan'izay be mpankafy no miaradia aminy ka mety ho zay ihany koa zany mahatonga ny olona vorolanina satria ohatra ny candidat numéro 3 ihany ny candidat numéro 13 samy te hijery balle bozy daholo moa ny olona eo ihany koa ny fitiavana an'ilay candidat mbola setrin'izay fampilezan-kevitra zay hatrany moa dia nanapa-kevitra ny candidat anankitelo reto fa hanao débat à 3 izy ireo atsoatsy ka iandrasany be sy ny maro araky izany izay débat à 3 ataon'ireo candidat ireo izay efa manao fampilezan-kevitra amin'izao fotoana izao ireo satria maro ny vahoaka mangetaheta fanontanina ary maro koa ny vahoaka miandrandra izay fanandrinan'izy reto fasafasy amin'izany débat izany eo ihany zay débat izay fa ny fanontanina mipetraka amintsika rehetra de zao raha ohatra ara mihemitra tampoka ififidianan'io de mety ahoana ary ny position'ireo candidat izay efa manao fampilezan-kevitra amin'izao ireo raha sanatry ny vavaka tsy tanteraka mihitsy ififidianan'io de ahoana sy ahoana ary ny fahatiantoka izay miantefa amin'ireo candidat izay efa manao fampilezan-kevitra mafy dia mafy tokoa amin'izao fotoana izao ary efa mandany vola tsy toko tsy firohana de ny fanontanina mipetraka ao an-tsainy be sy ny maro koa ary manitikitika olona maro dia maro tokoa de zao avaiza moa izany ireny vola izay anaovan'izy ireo propagande ireny raha toa ka vola nindramina de iza ny hamerina n'ireny vola reny rehefa lany ireo candidat ireo ka samy ary isika rehetra manao izay commentaire ao ambanin'ity vidéo ity milaza ny hevitra ny tsirairay mba ahafahantsika mandravona n'ireny hevitra nareo ireny anaovantsika vidéo manaraka eo fa mitohy ihany ny resaka propagande ity izay nahitavana olana kely teo amin'ny sampanakanto tamin'ny ity herinandro ity izay kikoresahana amin'izany moa dia ny mahakasika ny mpanakanto Tansmena sy mpanakanto Big MJ izay nifandramatra teny amin'ny aéroport nanao fanambarana moa Tansmena taorian'izay fa izy hozy tsy mirafy amin'ny Big MJ izany fa noho i Big MJ izay matetika miprovoke azy dia tsy zakany tsony ny hangina ka tsy maintsy navokany izay taompony fa izy hoy izy tsy mirafy amin'ny Big MJ izany ary tsy misy idirany politika hozy izy ny fifandrafian'izy ireo hoy ity Andriambavilanitra Tansmena ity izay zay aloha mahakasika ny akony propagande iny fandondray raha ho resantsika ny mahakasika ny fikasan'ireo vondrona candidat izay hoeny amin'ny 13 mai tamin'ny 4 novambra lasa teo vomaraina moa ny andro ny 4 novambra dia vorolanina ny vahoaka ary nikasa hiditra eny 13 mai izay samy nahitana an'izany tokoa na avy eny amin'ny tapany iny Antanimena iny na eny amin'iny ambanin'ny tetezana be horirika iny sy ny andravoangy ambony sy ambany iny izay lalana makany amin'ny 13 mai ihany moa izany na ihany koa ireo tunnel anankiroa izay mampifandray ny Ambojatovo sy ny iny Anosy iny dia samy nahitana olona izay nikasa hoeny amin'ny 13 mai daholo fa etsy andaniny ny gendarmerie prénena dia tsy niravoravo tanana mihitsy fa nanao ezaka rehetra mba hanaparitahana an'ireo olona izay mikasa hoeny amin'ny kianjan'ny 13 mai iny rehefa nandeha moa ny sakoroka sy ny famalina teo amin'ny gendarme sy ny olona izay nikasany iny 13 mai iny dia teo volana nabakevitra ny gendarmerie prénena fa andefa bombandato-dranomaso izay nahitavana olona ny tsara amin'ny tany ny sasany moa dia semposempotra hatramin'ny zazakely sy ny olon-dehibe izany etsy andanin'izay dia nahitavana ny andian'olona izay maratra ihany koa sy ireo izay voasambotra tamin'izany hetsika izany ka manoloana izay rehetra
test zay dia test moa ireo vondron'olona sy ireo collectif de candidats ka nanao fampilazana amin'ny fanamelohana tanteraka ny hetsika zay natao gendarme sy ireo mpitandro filaminana fa tsy manaiky an'izany ho ireo vondron'ny candidat izy ireo satria heritreritra atao mivahoaka madinika izany raha nitolona mpilaminana sy ny diabe mpilaminana no kasainy izy ireo ho eny amin'ny 13 mai kinanjo nefa dia heritreritra ny valiny ka manamelika izany tanteraka ireo vondron'ny candidat izay nanao février amin'ny latabatra boribory teo ihany moa ny olona izay naratra ary teo ihany koa ny voasambotra fa misy kosa ireo olona izay mipetraky ny manodidina iny dia maro ny taraina fa maro ny zavatra izy ireo no simba noho ny izay afitsoko ny mpitandro filaminana amin'ny fanaparitahana ireo vahoaka izay ka nahitaky aza moa isika vahoaka na hanao hetsika eny an-dalambe azy isika vahoaka dia ny antody moa tsy miady amin'ny vato isika moa zany tanam-polo fa ny mpitandro filaminana miaraka amin'ny basy sy ny bomba mandatran-dranomaso ka sarotra be izany hiady amin'ireo mpitandro filaminana izany fa ny azo atao dia miresaka milamina sy ampanajana ary ihany koa tokony handray fepetra ny HCCCNI amin'ny fanovana ny rafitra izay takin'ireo vondron'ny candidat ireo mba hijerevana ny maromaritra iraisany fa raha ohatra ka sanatria tsy mandray andraikitra mihitsy ny HCCCNI mety ho ramandrika no iafaran'izao hetsika izao satria miha mafy dia mafy hatrany hatrany ny atezeram-bahoaka sy ny atezeran'ireo vondron'ny candidat izay mitaky fanovana izay mba hialana amin'ny tsy mety sy ny hosoka araky ny lazain'izy ireo izay hatrany ka janoko hatreo aloha ny vidéotsika androany tompoko lasy tompoko vavy manasanao hatrany hanao commentaire n'ity vidéotsika ity mba afahana mandravana ny hevitra nareo rehetra irena hanaovantsika vidéo manarakeo manasanao ihany koa ilaky an'ity vidéo ity ary manasanao antanandroa mba hiabone amin'ny chaîne atsika mba afahanao manaraka tsy tapoka ny vidéo izay lefa ny amsisy tongobatawata gasy tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa Tsara munintane fareki zezala mavarianga matama na vahini mandalo anaona kwano tupitani fagasi kiara mevasati manakaria fani mapala elulu maru saira ngavawaka matinzale zangare milavunji tinu sinai zangare umipitunda hidi sitifirinini zai na desenyi zaho zanakadako zaho zanakadako za ufiera fa zanakadako zanakadako timi vakirano yeah. Akupa hunitana nao fazamitanudrika tuizao atsika fandraisa tagnana gastia fiavanana na tsy monandrefa gnavaratra antsignanagna nyivontany troby malandy malama nangita antsika jiaby na fohina lava mahatra mpanambola antsika jiaby anomba ny volony aty amin'ny vilina mpitandranomasy malagasya zanakadako zao zanakadako za ufiera fa zanakadako zao zanakadako timi vakirano yeah. Asamiti gasikara tani ndazane malala ivavanga ni tsy manaranare kulukulu ti gasikara mbanu usufa tsilatsika fara ni fitiavanga no tsy miala angatangulo veni tipsifara tiara baba avambunimbun avambaniban avambunimbun avambaniban zanakadako za ufiera fa zanakadako zanakadako timi vakirano yeah. zanakadako zao zanakadako
fa zanakadako zao zanakadako tsy mivakirano iae Volcan Studio.